Firy-taona koa le vehivavy. Raha tsy izany dia hoe nizoky olona no tena mahakasika an'i Jesosy. Non, tsy any amin'ny taona le izy. Fa ao amin'ny toe-po, samy 12 taona le zanak-Jairo sy le aretina nahazo an'le tovovavy. Fa tsy nampihetsi-bolomaso an'i Jesosy ny any amin'ny taona. Fa ao amin'ny toe-po, vonona andre an'i Jesosy, andray an'i Jesosy. Tsy hoe faly apiditra an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Izany koa mbola olana hoe efa nandray an'i Jesosy dia tapitra. Non, tsy tapitra. Niditra teo amin'ny tanàna Jesosy, fa tsy nisy hery niala tao amin'ny Jesosy na nasitrana an'ilay vahoaka, fa ankizy vavy anankiray nararina nandritra ny 12 taona, izay no nisitraniny Jesosy. Any amin'ny hetaheta ilay izy. Io izany tsy fisehoany ety ivelany, tsy isan'olona, tsy any amin'ny taona, tsy any amin'izany, fa ao amin'ny hetaheta. Alleloia. Tsy mahazo tsika, tsy mahazo. Tsy hoe lalàna akory ilay izy. Fa tsy ahakasika ny fon'Andriamanitra tsika raha fahazarana no hanatoana tsika an'Andriamanitra. Hoe tsy maintsy mivavaka hono isa-maraina, amin'izay tsy tafiditra ao anaty fakam-panahy. Tsy maintsy manao fiambenan'alina hono, amin'izay tsy lava ao anaty fakam-panahy. Fa mangetaheta an'i Jesosy ve ianao? Tena mangetaheta an'i Jesosy ve ianao? Sao dia mbola plan B Jesosy? Sao dia efa avy nanao tety an'ilay arina rehetrarehetra ianao dia hoe tsy ratsy akory izany. Le vehivavy ange rehefa tonga tena nangetaheta marina an'i Jesosy, rehefa tena nahare marina ny amin'i Jesosy, dia nahazo izay nilainy teo amin'i Jesosy. Tsy ratsy izany, fa izay maha Jesosy an'i Jesosy. Na efa avy nandendeny tety an'izao tontolo izao ary ianao, vao tapakevitra ho tonga eo amin'i Jesosy dia raisin'i Jesosy foana. Amen. Jesosy fitiavana, Jesosy tsy manilika. Na efa avy nanao ny rehetrarehetra ary ianao, tonga eo amin'i Jesosy, tonga Jesosy hanangana ny fiainanao. Fa asio hetaheta. Asio tena hoe maniry an'i Jesosy marina ianao. Tena hoe Jesosy no ilainao. Aza atao hoe oreto andaontsika alantsika le izay nitezaina tao anatin'izany zaho hoe tonga Jesosy hampanankarenanao. Tsy tonga hampahantranao koa aloha Jesosy. Fa le terme hoe nahatongavan'i Jesosy hampanankarenanao, atolory an'i Jesosy ho fiainanao io dia hitanao fa io. Hitanao io zao kiran'ila nanaovany taloha zao izy efa manao. Tsy any amin'izany, fa le any amin'ilay toe-po hoe tena te hiombona fiainana amin'i Jesosy. Jesosy igny reto fiainana e. Fiainana afaka hisitrahany hafa e. Fiainana afaka hisitrahako aloha voalohany dia rehefa hiainako ilay izy dia misitraka an'izany aho manodidina. Amen. Ao anatin'izay pozina ozy ny fahazarana. Fahazarana tena pozina. Mety hoe zatra mihaino-teny izao tsika. Zatra mihaino-teny. Fa rehefa nandinika amin'ny fiainan'ny Martha sy Maria dia zatra loatra izy. Izay ilay familiarité, zatra loatra tena hoe tiany Jesosy Martha sy Maria sy Lazarosy tena mpakao an-tranony dia zatra mihaino an'i Jesosy dia lasa ohatrany hoe dombo angambany, raha crayon dia dombo. Tsy sensible intsony amin'ny teny avoaka an'i Jesosy. Teny anankiray tokony miteraka tonga dia fiainana manova ny rehetrarehetra. Narary Lazarosy dia naniraka-olona ry zareo. Dia rehefa naniraka-olona ry zareo dia hoe ahoana ary? Marary le tianao. Jesosy zany tsy azonao domina tapany dia hoe andoha herany. Le tianao mihitsy marary. Ndaso fa tonga dia hoany ary azy zao hoe inona ny ataoko? Anio le daholo ny programa rehetrarehetra fa hamonjy an'le tiako. Tsy izay nataon'i Jesosy fa hozy izy Jesosy. Ok. Tsy fahafatesana ny anton'izao fa nehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mbola nitohizan'i Jesosy ihany. Rehefa niona ry zareo, tsy maty izy fa matory. Zatra nihaino an'i Jesosy, olona maty ny eo ambany masonao, le fiainana ny tonga eo anoloanao miteny hoe tsy maty izy fa matory. Zatra mihaino, dia dombo zany le faharanitana ara-panahy, dia lasa tsy hoe lasa le situation no mibahana. Alleloia. Tsy alleloia zany. Tsy alleloia zany. Satria tokony Jesosy no mibahana rehefa teny anankiray avy eny ambavan'i Jesosy. Tokony tonga dia manosika ny fiainanao. Tokony tonga dia miova ny situation rehetrarehetra. Tokony fomba fijery tonga dia hoe tiany avant, tiany après. Jesosy tonga ny teny hoe tsy maty izy fa matory. Tonga mo azy. Tinona ny tenen'ny Martha sy Maria? Efa efarana izy ange. Efa maimbo izy zao nananananana. Dia tsika
zaho anatin'izany Marta sy Maria daholy. Firy taona zay ianao tonga teto?